niala tamin'ny valo sasany teo zay tery mahazo amiraika amby folo sasany vao tonga aty lalana de ratsy mihitsy mbola mandeha eo amin'ny 1 kilometre zay vao tonga any am'le toerana hipetrahanay de mbola any koa moa zany misy an'le mpikarakara le circuit de any zay mahita hoe inona aby ny zavatra ho atao sy zavatra tsara atao aty zany zay. Matasoa dia tanàna industrialisé voalohany eto Madagasikara izay hita any amin'ny 70 kilometatra miala an'Antananarivo raha manaraka ny RN2 iny. Tonga ny trano ipetrahanay ato zany misy restaurant, la chambre sy ohatran'izay de ty ariny ty tsy haiko natazanareo nafasy ny lakan'ny Matasoa mbola hidiny eny zay aveo fa aloha tsika hisakafo atoandro fa noana be. Ny lac Matasoa dia mirefy eo amin'ny 2,000 hektara eo. Izy no fary artificiel lehibe indrindra eto Madagasikara ary tamin'ny 1970 tamin'ny fanjanahantany no nanamboarana azy ity. Togeto Nosso Park zay zao. Ny Nosso Park kosa dia nosy kely iray eny ampovoan'ny farehan'ny Matasoa no ahitana anazy. Ahitana karazana biby maro samihafa ao toy ny lémurien, voay, sokatra, caméléon ary bibilava. Dia mahafinaritra azy ity ianareo afaka manome sakafo kely an'ireo karazana lémurien izay misy ao. Rehefa avy tao amin'ny parc Nosso izahay dia nitsidika ireo site maro samihafa eto an-tampon-tanàna Matasoa indray toy ity dobo fandrondrana vala voaloha ity sy ireo laforo fanefena vy ny Jean Laborde. Tiako marihana eto fa tena efa hariva be izahay ka tsy nahatratra ny fisokafan'ny trano ny Jean Laborde na koa ny musée Jean Laborde fa isan'ireo site izay azo tsidihana koa izay musée izay rehefa tonga aty Matasoa ianareo. Iresaka kely isika momba ny Tap Sand. Raha toy ianao ka mipetraka any amin'ny faritra ny Europe, Canada, Royaume-Uni, La Réunion, Mayotte dia afaka mandiva vola amin'ny alalan'io application io aty Madagasikara. Afaka téléchargenao ao amin'ny App Store na Play Store io application io. Ny olona aty Madagasikara kosa dia mandray izay vola alefanao amin'ny alalan'ny Orange Money na Airtel Money. Raha toa ka sambany ianao ampiasa an'io application io dia ampidiro ny code promo VLOG VLAOGI fa azo bonus 10 € be izao ny olona andefasanao vola. Yo, vao maraina aty Matasoa deuxième journée somary misy manao travail kely tsy dia mety nitabataba be fa androany zay andeha hijery an'izany kasikady aty Matasoa zany epita rano ihany dia aveo anao randonnée kely mandra-pahatonga any dia hoasehoko anareo anatin'ity vidéo ity ihany hoe ohatrohatry ny ahoana le aventure be peace be. Cascade atao ambany misy tokely. Rehefa nanao randonnée teo amin'ny adin-droa teo izahay dia tonga eto amin'ity kaskady anankiroa ity kaskady lehibe indrindra eto Matasoa izay antsoina hoe
kaskady Andrangoloka. Dia eto amin'ity toerana mahafinaritra be ity no maranantsika ny vidéo taty Matasoda aty nino fa nankafizinareo zany dia partageo identifieo daholo ireo namanareo rehetra mba ho fanohanantsika ny page ny blog voyage zany dia isaona ihany koa ny tapitapisany nanoana vidéo dia afatra farany azadino ny mandeha voyage.